Miarabantsika ary namana malala amin'ity fionantsika mahafinaritra ity. Herinandro vaovao indray, miazakazaka ny fotoana, miazakazaka makany amin'ny farany fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ndraon'ny lanitra. Ary izany indrindra ny votoatin'ny loha hevitra ataontsika androany, ny amin'ny hoe ny antony manosika antsika hankatohan'Andriamanitra. Amin'izao voalohany toko 5:7 zao ny ambaran'ny soratra masina. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mahavesatra ny didiny. Ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra no porofo mitoaka amin'ny tenda fa mankatoa azy isika, miankoka amin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona, apôstôly Jaona zany dia miverimberina ao ity resaka fitiavana ity. I Jaona moa zany dia apôstôly ny fitiavany, dia miverimberina ao ihany koa ny hoe ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ka ny porofon'ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Ary ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia ateraky ny fitiavana no izay nataon'Andriamanitra ao antsika, fitiavana no ny famonjena zay nomen'Andriamanitra antsika maimaim-poana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny fitiavana no manosika antsika hankatoa an'Andriamanitra. Ilaintsika ny mianatra pahazotoana mba hananantsika mikasika ny fahalalana ny lalàn'Andriamanitra. Ahoana no hahatonga antsika ho mpankatoa raha tsy tiantsika Andriamanitra? Tsy mety hankatoa isika, hanaiky ny sitrapony raha tsy tiantsika Andriamanitra. Noho izany, angatao am-bavaka Andriamanitra, angatao am-bavaka mafana mihitsy: Tompo, inona no asainao ataoko? Inona no tianao ataoko Andriamanitra? Inona no tianao hiainako eo amin'ny fiainako? Inona no azoko atao anao, izaho zay nitsinitsinina sy mpanota tsy mendrika? Move misy zavatra ataoko izay anomezako ny hery miasa mangina ato amiko, ka manalavitra sy manala-baraka ny anaranao. Apetrao aminao ny fanontaniana manao hoe: moa ve aho vonina hiara-mitotra ny ziogan'i Kristy sy ilanja ny enta mavesatra zay nentiny ka hiara-miasa amin'ny Kristy? Moa ve aho mitady felantsiny amin'ny fankatoavana ny teny hoe izao no lazain'i Jehova? Reny rehetrarehetra ireny fanontaniana maro dia apetrao amin'ny tenanao. Ny tian'Andriamanitra atao dia izao: enao tian'Andriamanitra, valianao fitiavana, ny fitiavana zay natolony anao. Hovaliako fitiavana, ny fitiavana zay natolony aho. Io le zany le lazain'ny teny malagasy hoe fitimy famaly mahatsara fihavanana. Ka rehefa tsapantsika fa tian'Andriamanitra isika, miboiboika ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra, dia mora amintsika ny mitandrina izay rehetra tenenin'Andriamanitra, izay rehetra baikoin'Andriamanitra. Na dia veritsika fa zavatra sarotra sy tsy azo tanterahana azy ka tian'Andriamanitra isika, dia mora amintsika ny hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny antony manosika antsika hankatohan'Andriamanitra zany dia tsotra ihany: ny fitiavana an'Andriamanitra. Tanteraka aminao zany ampitomboina ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoana ny fampitomboana azy? Amin'ny fandiniana ny teniny, amin'ny fieritreretana isan'andro ilay fahafatesan'i Kristy nahamonjy antsika, dia ho hitanao fa hiboiboika fitiavana azy ny fonao. Dia hiaraka hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra ray tsara indrindra, misaotranao Jesosy Kristy Tompo, lehibe ny fitiavana tolotra ao anay. Tsy manakambara izay fa manolotra ny fiainanay sy ny tenanay ho anao, ary mamaly fitiavana anao no izay nataonao ankatoanao zay, hitandrina ny baikinao zay, hilefitra eo ambany sitraponao zay, satria maminay loatra ny fitiavanao, tianay loatra ny fihetsika sy ny sorona nataonao Jesosy. Tanterao aminay izany vavaka izany, amin'ny anaranao rery ihany. Amen.